Feno fifaliana ny fonay afaka miaona aminao indray atao anatin'izao fandarina izao mamaraparana n'ilay loha FDB Jesosy sy ny fitoerana masina isika. Efa maromaro ireo dingana izay nandalovana, nanomboka teny ambavahady, nandroso teo amin'ny altara fandoroana fanatitra, nandalo ny tafo fisasana, niditra tao amin'ny tranon'ilay fiaonana tamin'ireo dingana maro samihafa amin'ny efitra masina izay niaonantsika teto farany. Ary namintana n'izay fizarana farany niaonantsika izay ny tenin'ny apôstôly Paoly eo amin'ny Galatiana 4:7-7 hoe na iza ianareo no natao batisa ao amin'ny Kristy dia mitafy an'i Kristy, sy ny Romanina 3:4 hitafio Jesosy Kristy tompo. Zany dingana rehetra zany nandalovantsika. Dia irina mba tsy hoe ho nandalovana fotsiny fa ho tena nisy fiantraikany teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Tonga eo amin'ny faratampony amin'ilay kisary aritsika miditra any amin'ny anatiny indrindra ary mamarana ihany koa zany loha hevitra Jesosy ny fitoerana masina ihany. Mbola vonina iaraka amintsika, iara-mianatra amintsika ny pasteur Andriamparatiana Fanera, araisana tombontsoa ny fananana azy. Ndeha ho ampandrosoantsika mpitiavana izy, mandroso ianao pasteur. Miarahaba tompoko tonga soa. Miarahaba anao namana dino ary manona ny fiadanana tompo amintsika rehetra ihany koa. Efa nofontiniko tao anatin'ny teny vitsivitsy reo dingana nandalovantsika tamin'ity sary izay ny fantohan'ny fiarah-mianatra ity. Dia mandroso isika, rehefa lasany amin'ny farany anatiny androany mamarina raha teo an'ilay fizarana. Inona indray ary no iarahantsika mianatra amin'ny mpijery androany tompoko? Ya, ndao raisitsika ilay famitenana nataonao teo namana dino, io zany zao le dingana izay fizarana farany ty ataontsika ity. Zay dia andao ho jerevantsika fohy ny dingana hatramin'ny voalohany ka mandrao tonga le tapany farany dia any amin'le anatiny indrindra hozy izy ianao teo dia ny any amin'ny efitra masina indrindra izay misy ny fiarany fanekena, misy ny didy folo lalàn'Andriamanitra ao anatiny. Dia atombotsika ny dingana dia le hoe miditra ato eo amin'ny vavahady, miditra eo amin'ny vavahady. Voalohany indrindra dia olona zay nanota ka mahatsapa fa nanota izy, vonina ny bebaka ary mangetaeta famelan-keloka, zay ny miditra eto. Zay ny miditra eto amin'le vavahady. Manatona n'ilay tabelina kely dia miditra izy eo amin'le vavahady. Dia inona manadinao le teny Jesosy amin'ny Luka 5:7 le hoe tsy avy antsony marina ao Jesosy fa manota ibebaka. Zay ny olona zay nanota ka vonina ny bebaka no atsoiny Jesosy. Aiza misy ato any misy ny asa zay ataony Jesosy, ato misy ny famelan-keloka. Dia ny olona zay nanota ka vonina ny bebaka no atsoiny Jesosy anatona azy. Tsy avy antsony marina fa ny mpanota mba hibebaka. Tena dingana lehibe io. Ary eto namana dino miditra vavahady dia efa mampafantatra sady araka n'le lohatenintsika hoe Jesosy sy ny fitoerana masina. Dia ao amin'ny Jaona 10 dia milaza ny ten'Andriamanitra fa Jesosy le vavahady. Izy ny vavahady. Nidiran'ny olona dia izao izy ny vavahady. Raha izao ny diran'ny olona rehetra izy dia azo fiainana izy. Azo hanina moa ny ilazany azy. Jesosy le vavahady zay idirana. Dia avy eo rehefa miditra amin'le vavahady ianao, le mpanota io zay tapa-kevitra ny bebaka ka mangetaita famelan-keloka dia tsy maintsy mitondra zanak'ondry. Zay tsy iza fa Jesosy ihany koa le zanak'ondry. Zany hoe mila manana an'le zany Jesosy, mila manana ny zanak'ondry zay hitondra an'ilay fahotana. Le zanak'ondry ane no ahoana moa zany no amindrana an'le fahotana ka tsy maintsy hovonoina dia tsy maintsy manana le zanak'ondry. Dia tsy iza fa Jesosy. Dia iny le voalaza ny ten'Andriamanitra namanadinao any amin'ny Jaona 1 milaza anazy 5 dia milaza izy hoe fa zay manana ny zanaka manana fiainana, fa zay tsy manana ny zanaka dia tsy manana fiainana izy. Manana
any jesosy kristy. Zay zany le dingana hoe mitondra zanak'ondry. Avy eo rehefa manoloana nyity alitara ity zay amonona an'le zanak'ondry atao fanatitra dia tsy maintsy miaiky ny fahotana eo am'le zanak'ondry. De iny le voalazantsona voalohany toko voalohany andeha fasivy raha miaiky io fahotantsika sika de mahatoky sy marina izy ka mamela fahotantsika sy manadoantsika afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Miaiky ny fahotana eo am' jesosy. Manantona an' jesosy dia miaiky ny fahotana eo am' jesosy kristy. Mibaboka eo am' jesosy. Oapolana koa milaza zay efa vaky itsika toko 7 hoe zay manafina ny fahotany tsy ambininy fa zay mitsotra ka mafoe azy no azo famindrapo. Avy eo vonona le zanak'ondry atao fanatitra zay tsinona fa tandindo ny nahafatesany jesosy teo amin'ny azo-fijaliana. Jaona to voalohana de 20 indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Romanina inko toko 5:9 milaza anazy fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany atsika fa fony mbola mpanota asika dia maty hamonjy atsika kristy. Maty le zanak'ondry. De le mpanota zany rehefa niaiky ny fahotany teo am'ilay zanak'ondry izy de rehefa vonona atao fanatitra eo amin'ny altara le zanak'ondry dia am'finoana no anekeny ny fanavotana zay atao amin'ny alalan'le zanak'ondry amin'ny finoana. Mino izy fa io zanak'ondry zay atao fanatitra io dia mitondra ny fahotany ary azahoany fazay azahoany famelan-keloka azahoany famelan-keloka. Avy eo namanadinao miroso ny dingana hiditra ao amin'ny tranolay fiaonana am'izay tsika kanefa mialohan'ny idiranao tsy maintsy mandalo ny tafisasana. Mazava be ny afatra fanadiovana tompoko fanasana ny fahotana dia efa voalazantsika tamin'ny fizarana zay nodiny atsika mahakasika an'izy io tandino jesosy manadio sy manasa ny fahotantsika le voalazany ten'Andriamanitra ary tandindo ny batisa ihany ko zay fanadiovana ny fahotana batisa. Asan'apôstôly 2:20 aoka atao batisa anao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao izy. Eto amin'ny tafisasana. Fa ny zavatra mahafinaritra eto namana dino de zao. Ao aorianan'ity tafisasana ity miditra ato am'izay. Tranolay fiaonana. Eo amin'le tafisasana zay tandino ny batisa ao zay sika dia misy ny fanomezana ny fanahy masina. Sady zay rehefa avy natao batisa jesosy Matthieu 7 milaza azy de niakatra avy tao amin'ny rano izy ozy izy 7:20 de niaraka tam'izay sokatra ny lanitra de nidina teo amboniny ny fanahy masina. Asan'apôstôly 2 milaza an'izay 7:30 mibeba de aoka atao batisa. Jereo zany zao iny teny Petera iny mibeba aiza le fibeba aty miaingava aty le izy de eto amin'ny altara. Mibeba dia aoka atao batisa. Rehefa bebaka de mandroso ato atao batisa mba azo famelana nelokareo ato le famelan-keloko ary ianareo andray fanomezana de ny fanahy masina ato eto azo famelan-keloka de andray ny fanahy masina ato. Inona ny ilana an'izay namanadinao tena zava-dehibe zay mba ahafahanao miditra tompoko de mila mandray le fanahy masina ianao. Mila manana ny fanahy masina ianao idiranao ato amin'ny hevitra masina satria iroso am'dingan'ny fanahymasinana iroso am'dinga fanamasinana ne ianao dia amin'ny fomba ahoana no irosona am'dinga fanamasinana amin'ny alalan'ny fanahy masina. Sady zay fanahy masina no manamasina atsika de rehefa miroso ato am'ty dinga fanamasinana ity dia am'izay tsika zany mahita le zavatra misy ao de misy le mofo aseho ao anatiny ao. Sady zay misy latabatra misy mofo aseho misy ny
fanaovanjiro fahazavana ary misy ny altara fandoroana ditika asomandry zay tsinona fa vokatry ny asan'ny fanahy masina zay nomena an'le olona teo am'le tavy de ato izy le mofo mihinana anty izy isan'andro satsy zay dinany naminatinao le voalazany jaona toko fahinambiny folo andiny fahatelo ambiny folo de zy izy le ten'andriamanitra fanao hoe fa rehefa tonga ny fanahy fahamarinana de izy no itaridalana anareo amin'ny marina rehetra ary zay zavatra reko zy jesosy de eo ambarany aminareo enina zavatra hoavy azy inona le zavatra hoavy voalaza ato ten'andriamanitra de ny fanahy masina mitarika atsika amin'ny marina amin'ny fahamarinana inona fahamarinana jaona ty 7:10 andiny fa 7:10 manamasina azy amin'ny fahamarinana ny tenao no fahamarinana zay mahatonga lizy namanadinao hoe tsy afaka hiditra ato mihitsy ary tsy afaka hiaina amin'ny fiainana ato mihitsy le olona raha tsy nandalo an'le tavy afaka tamin'ny fahotana afaka tamin'ny diovina afaka tamin'ny fahotana ary nomena ny fanahy masina misy andininy nampiasainao any koa za tam'izay hoe zay tariny ny fanahin'andriamanitra zay de hitanao tena eo zany no tateraka zay toko sy andiny zay satria teo amin'ny batisa rehefa vita batisa jesosy nomena azy ny fanahy masina nakendrika voromalala de ny tena am'izay andriamanitra hoe itino zanako malalako zay sitrako natsona hoe zanak'andriamanitra izy zany hoe tariny fanahin'andriamanitra zay de mazava-be namanadinao raha mamakytsika Matthieu toko 4 ndray ny andimy voalohany de milaza fa ady nentiny fanahy nakany anefitra ny jesosy zay le hoe nitarian'ny fanahy masina izy satria zanak'andriamanitra izy teo no déclaration nataon'andriamanitra hoe zanako izy de nitarian'ny fanahy masina izy nakany anefitra de araka le ntenao teo de zay ny mahatonga an'le olona afaka hiditrato satria mena an'le fanahy masina izy teo am'le tavy de fanahy masina no mitarika azy hiditrato de mitarika azy hivelona amin'ny mofo isan'andro ary mitarika azy andeha amin'ny mazava isan'andro tsy tapaka intsony ny fahazavana fa mirehetra mandrakariva ny fahazavana satria fanahy masina no mitarika azy ho amin'ny fahazavana ary ny fanahy masina no mandrakotra zay le manarina le fahotana le izy lay feny fahotana teo aloha le efitra lamba io dia raha kofan'lay didikazo manitra io lay fahamarinan'i Kristy resahany fahamarinan'i Kristy fa raha ny tena marina namanadinao toetrany Jesosy Kristy fiainany Jesosy Kristy satria indraindray koa zany mila mitandrina tsatsika hoe za efa mibebaka dia efa naiky mifahotako teo am' Jesosy ka dia raha kofy ny fahamarinanao a Jesosy io de ny fiheverana azy namanadinao de ohatrany hoe akanjo zany le izy de ao raha farakofany nefa ny ao anatin'le akanjo mbola tsy niova dandremo ny ao anatin'le akanjo mbola maloto ny fahamarinan'ny Kristy madio tsisy pentimpentina sady zay de raha kofa ny fahamarinan'i Kristy ianao kanefa raha mbola maloto ny ao anatin'le ao anatiny ao de zay ne mahatonga le teny any am' Romanina namanadinao mahafinaritra be ny izy ty hoe mbola hitoetra aminota ihany va itsika itombon'ny fahasoavana zay Romanina toko 4 Romanina toko 4 andiny voalohany soaro mbola hitoetra aminota ihany va itsika
levitra lamba io mbola feny fahotana mbola hitoetra ao amin'ny ota ihany fa tsika hitombony fahasoavana. Inona le fahasoavana? Famarinan'i Jesosy Kristy omenantsika amin'ny alalan'ny finoana. Mbola nota ihany fa tsika hitombony fahasoavana valina sanatria zany. Sanatria. De eo zany tsika faranako amin'izay le izy satria zay ny fizarana farany hitatsika eto amin'le didika azomanitra. Inona ny fandraisana zany amin'le fanahy masina zay mifandray amin'reto anankiroa reto ka lay tiana toko 5:22 milaza azy. De ozy izy le ten'Andriamanitra Vokatry ny fanahy de misy lisitra ao. De le lisitra ao naminadinao toetra le lisitra ao. Satria ny voalohany ao fitiavana. Toetra n'izy ny fitiavana. Jesosy ane, toetra ny Jesosy ane ny fitiavana e. Toetra n'Andriamanitra ny fitiavana. Araka ny tenana amin'ny Jaona voalohan'ny toko 7 sa zay 9:9. Andriamanitra dia fitiavana ozy izy. Andriamanitra fitiavana. Vokatry ny asan'lay fanahy masina. De zay zany le izy. Zay mazava-dehibe hoe le olona zany rehefa tafidy trato dia efa miroso amin'ny dingan'ny fanamasinana miaraka amin'ny fanahy masina. Miaso anaty ny fanahy masina, nomena azy ny fanahy masina, mitarika azy ny fanahy masina dia miaina amin'ny fahamasinana izy satria zanak'Andriamanitra izy. De hita eo aminy ireo vokatry ny fanahy. Zay. De tsina fa toetra ny Jesosy. Zay no ela kanefa ela tsy maintsy nandalovana afatsika mahazo an-tsaina tsara ny dingana rehetra zay atongavana eo amin'ilay toerana zay atongavantsika androany. Pasteur André Palatiny Fanera tonga eo amin'ny faratamponyilay kisary isika. Aiza zany tsika androany, inona no tsara ho fantatra iarahantsika mianatra amin'reto mpanaraka fandarana reto. Ndao atsika iroso amin'ny dingana zay araka volazany namanatiny teo dingana farany no jerevantsika io lisy namanatiny fiara fanekena. Aiza misy an'io fiara fanekena io? Ao amin'ny efitra masina indrindra. Ao amin'ny efitra masina indrindra. Fa tsy eto moa zany le endrika anehoana azy fa eo amin'io fiara fanekena io de misy lay fahazavana zay tsy tantiny mason'olombelona zay tsinona fa mampiseho ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fanatrehan'Andriamanitra. Zany hoe rehefa miditra ao amin'le efitra masina indrindra isika dikan'izay efa manatrika ny voninahitr'Andriamanitra. Zay manatrika ny voninahitr'Andriamanitra. De tonga de azavaitsika ny olona mpanota tompoko, ny olona mbola misy fahotana tsy afaka manatrika an'io. Zay mahatonga le hoe le dingana miainga avy any amin'le voalohany mihitsy le dingana. Efa namarinina ianao, efa nesorina ny fahotanao, efa nidiovina ny fahotanao mba hahafahanao miditra sy manatrika ato. Zay izy. Misy tsia kely tamin'ny fandarantsika tany aloha i Adama sy Eva rehefa nanota dia nandositra n'izay voninahitra. Misy ifandraisany amin'ny kisary ty ve zay? Tsy hoe ifandraisana amin'le kisary fa ny hevitra lazainy mitovy, tena mitovy mihitsy. Andriamanitra tonga atao amin'ny Saedena, Genesis 4:9. Nitsangatsangana noho ny hariva ny andro izy dia nitsangatsangana tao amin'ny Andriamanitra. Fa Adama sy Eva niery izy satria nanota izy. Azontsika amin'izay zany zao le zavatra niseho. De tsy maintsy nanao dingan'Andriamanitra ho an'ny Adama sy Eva. De zay le akanjo hoditra. Zay akanjo hoditra zanak'ondry mampiseho an'i Jesosy Kristy. Aika zany mba hahafahana miditra sy manatrika ato dia tsy maintsy mila n'lay zanak'ondry. Hitanao amin'izay namanadino le lohatenin'le fandarantsika hoe Jesosy sy ny fitoerana masina. Sy ny fitoerana masina. Jesosy sy ny fitoerana masina. Jesosy ao amin'ny efitra masina indrindra. Fa ianao tsy afaka miditra ao amin'ny efitra masina indrindra raha tsy misy an Jesosy.
ratsy misy an' jesosy de hitanao am'izay le korintana jaona voalohany toko faharoa andiny voalohany ao ane vakeo ane jaona voalohany toko faharoa ny andininy voalohany jaona voalohany toko faharoa ka ny andininy voalohany de zao ny vaky ny teny jaona voalohany toko faharoa ny andininy voalohany anaka izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy anotanareo ary raha misy manota de manana solo vava ao ami'ray isika dia Jesosy Kristy ilay marina zay ozy za hoe tsy afaka hiditra ao amin'ny efitra masina indrindra manatrika ny voninahitryandriamanitra isika ary ao amin'ny manatrika fiara fanakena zay misy ny didy folo tsy afaka manatrika an'izay tsika raha tsy misy an' jesosy raha tsy misy an' jesosy de ozy izy le jaona voalohany toko faharoa andiny voalohany anaka izany zavatra no soratako aminareo mba tsy hanotanareo zay le hitanao na manentinao olona efa tsy manota zany no miditra ato e olona efa tsy manota intsony olona efa afaka tamin'ny fahotana olona efa miroso amin'ny fanamasinana zay ny miditra ato e izany zavatra zany no soratako aminareo mba tsy hanotanareo de toizana izy raha misy manota de manana solo vava jesosy zay misolo vavantsika eo ami'ray de zao ao anatin'io efitra masina indrindra io namanadinao misy an'io didy folo sady zay zany hoe rehefa miditra ao am'le efitra masina indrindra itsika sady manatrika an'andriamanitra no manatrika ny didy folo de mibaibola nefa milaza tompoko fa tsika eo anatrehan'ny didy folo manao antsika mpanotatsika tsy marina tsy misy malina anaty raza ary tsy misy nofo hamarinina amin'ny lalàna sady zay tsy afaka ny omarina tsika manoloana ny didy folo ary tsy afaka namarina tsika ny didy folo fa mahafinaritra namanadinao de zao manatrika le didy folo ao amin'ny efitra masina indrindra inona ny tian'olazaina am'izay de zao le didy folo de tsina fa maneho ny toetra an'andriamanitra dikan'izay de hoe le olona zay efa namarinina tany am'le dingana tany aloha fanamarinana zany hoe fanesorana ny fahotana le olona zay namarinina dia afaka manatrika ny didy folo ao amin'ny efitra masina indrindra satria zay le hoe ny fany masina efa nomena azy de iny le dingana nazava famitinana nataontsika teo farany le hoe mitafy an' Kristy sady zay mitafy an' Kristy Romanina toko fahatelo ambin'ny folo ady efatra ambin'ny folo hitafio Jesosy Kristy dia le didy folo maneho ny toetra an' Jesosy de nao mitafy amin'ny Jesosy de normalina be raha afaka miditra ao ianao manatrika an'Andriamanitra am'izay fotoan'izay zay zany tena mahazava-dehibe an'le dingana zay no lalofantsika tam voalohany fa akoatran'izay no namanadinao io zany zao jerenao ty isa ty ty ny didy folo de ty Jesosy mipetraka mitsara izy tompoko mitsara fitsarana zay ke zany no zavatra miseho any ko rehefa tafiditra ao amin'ny efitra masina indrindra tsy hoe manatrika an'Andriamanitra fotsiny fa manatrika fitsarana de le fitsarana namanadinao raha ny tena marina tsy hoe fiampangana tsy fiampangana le fitsarana e satria araka ny volazako teo tsy misy marina na de ray aza ary manoloana ny didy folo tsy misy nofo hamarinina manoloana ny didy folo fa le ataon' Jesosy le hoe fitsarana ataon' Jesosy dia mana tanteraka n'lay fanamasinana atsika zay le fitsarana sy ataon' Jesosy mana tanteraka ny fanamasinana atsika ka atonga atsika ho tafajoro eo an'laon'ny didin'Andriamanitra
ka ho tanteraka am'izay fotoan'izay hoe tsy anatsiny satria tsy anatsinytsika eo an'lohan'andriamanitra am'izay fotoana izay. Ndao maky tosan'iny tsika ne milaza an'izay ao amin'ny apokalipsy toko faharoambe folo efatra ambin'ny folo andiny faharoambe folo. Apokalipsy toko fa efatra ambin'ny folo andin'ny faharoambe folo de ndao vakitsika amin'ny dika tenombona. Apokalipsy toko fa efatra ambin'ny folo de ny andininy fa roambin'ny folo. Dika tenombonana eto Madagasikara. Am'izany no ilana ny faharetana eo amin'ny vahoaka an'Andriamanitra. De eo amin'izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny finoana ny ainan'i Jesoa. Saotra tovo mahafinaritra le ten'Andriamanitra mazava. Am'izany ozy izy no ilana ny faharetana eo amin'izy aozy izy eo amin'ny vahoaka an'Andriamanitra. Zay aloha voalohany indrindra identité. Izakay ny identitéan'ny le olona vahoakan'Andriamanitra izy aloha. Fa hoana izy natsoina hoe vahoakan'Andriamanitra tompo de iny le dingana. Sady zay teo am'le tavy zany zao de hoe zanak'Andriamanitra izy. Rehefa nandalo an'le tavy de atsoina hoe zanak'Andriamanitra izy. Zay tandidon'le batisa sady zay de miroso de ato izy miditra amin'ny efitra masina indrindra am'izay izy de mbola mipetraka le identité vahoakan'Andriamanitra izy ozy izy. Vahoakan'Andriamanitra. De ahoana ny fisehony sy ny fampiarana an'le izy amin'ny mahavoakan'Andriamanitra azy de asa vain'le baiboly dia eo am'izay manino ozy izy mitandrina ny didin'Andriamanitra. Manoloana ny didy folo. Le vahoakan'Andriamanitra de tsy hoe eo izy vao ezaka hitandrina ny didy tsy mahatandrina ny didy izy tsy misy olona mahatandrina ny didy fa zao efa nandalo an'ireo dinganareo izy efa nesorona ny fahotany efa ny bebaka izy efa ny diovina afaka amin'ny fahotany izy de nomena ny fanahy masina izy dia mitarika azy ny fanahy masina mba hiaina amin'ny fiainana mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra mba hiaina amin'ny fiainana mandeha amin'ny mazava de tanteraka le apokalipsy efatra ambin'ny folo dia eo am'izay mitandrina ny didin'Andriamanitra zany hoe efa lasa fiainany ny inona fitandremana didy zay le lasa efa fiainana ny fitandremana didin'Andriamanitra efa fiainana satria efa nandalo an'ireo dinganareo izy efa mihinana an'le mofo isan'andro izy fa inakay voalazan'ity didin'Andriamanitra le voalazan'ity sady zay didin'Andriamanitra ne voalaza ato baiboly voalaza baiboly de izy anefa efa mihinana an'le mofo isan'andro ary izy mandeha mazava fa tsy mandeha maizina tsy manao ny asa maizina ntsony izy maizina ianareo fa ino izy izy ny ten'Andriamanitra efa mazava kosa ao amin'ny tompo ankehitriny mandehana tahaka ny zanaka iny mazava de efa zay ny fiainany de afaka mijoro eto izy tsy manatsiny tsisy tsiny zay lisa tsisy tsiny tsony raha manaraka n'le dingana rehetra ny taritanao ny famelabelarana riam-piandohana vao manomboka ry mba vady mihitsy de efa ilaina ny finoana ary tonga ry amin'ny dingana farany anatiny mihitsy le finoana mampatsiahy ilay voalazan'ny fiasana toko fahiny hoe tano ny finoana satria ny dingana rehetra zay nandalovana dia finoana manomboka amin'ny famondrana ny fahotany eo amin'le zanak'ondry ny fanaovana ny fanatitra fandalovana ny tavy fisasana zay misy atao batisa novonjena miditra ny tranon'ilay fiaonana atrary anatin'ny indrindra amin'ny efitra masana ire de mbola voaresaka ity finoana miainan'i Jesosy zay de eo le raha isika kely zay na manatino le hoe finoanan'i Jesosy de le dika tenombonana tena mahazava kokoa de hoe finoana miainan'i Jesosy finoana miainan'i Jesosy hoe rehefa tety ambony tany Jesosy ahoana ny finoana ny ainan'i Jesosy de zay le finoana zay iainan'le vahoakan'Andriamanitra fa tsy hoe finoana hoe mino an' Jesosy be da be na milaza hoe mino am' Jesosy fa tsy miaina tsy manana ny finoana miaina an' Jesosy satria Jesosy ihany no miteny am' Jaona toko efatra ambin'ny folo andiny faharoa folo na aminadinao de miteny Jesosy hoe izay mino ho Jesosy miasa ataoko no ataoko zay le finoana miaina an' Jesosy
de ny jesosy miteny hoe tsy nidina avy any an-danitra aho jaona toko fahenina ny 5:7 tsy nidina avy any an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony zay naniraka zay le hoe finoany jesosy finoana any jesosy finoana ny aina any jesosy dika zay toko ny olona tafiditra tam'ity efitra masina indrindra ity manatrika an' jesosy sy ny didy folo dia manana ny finoana ny aina an' jesosy izy ary ny fitandremana ny didy dia efa fiainany fa tsy hoe miezaka mba hitandrina ny didy izy tsy miezaka izy tsy vita ny tandrina an'io fa iainany ny fiainany ny fitandremana ny didy vokatry ny dingana zay efa nalofitsika tany aloha ny asa fany masina sisy fandao maky toko sy andina ray tsika ao amin'ny petera voalohany toko voalohany 15:10 sy ny 1:12 petera voalohany toko voalohany sy 15:10 sy 1:12 inona mahazava-dehibe antidingana farany ity de tsina zany fa jesosy ao amin'ny efitra masina indrindra petera voalohany toko voalohany ny 15:10 sy ny 1:12 fa araka ny fahamasinan'ilay niantso anareo de aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina aho zay araka ny fahamasina le niantso anareo jesosy io de aoka ho masina koa ianareo amin'ino izy izy fitondran-tena inona le fitondran-tena lalàn'andriamanitra zay no matonga an'io lalàm-pitondran-tena tsy ino sia fitondran-tena ane le didy folo e fomba fiainana le didy folo fitondran-tena toetra de aoka ho masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra manatrika ny didy folo zany ianao nodika azy zay aoka ho masina fitondran-tena rehetra satria masina aho hoy Jehova de zao e ndao pitsika ny ten'Andriamanitra manazava mety mazava amitsika zany zao le dingana hoe tena marina zany akanao malina be ne zany hoe Andriamanitra ne masina e didy folo koa ne masina e ka noho zany de mila masina koa zany tsika e efa fantatra ne zany fa tokony hanana fahamasinana tsika eo amin'ny fitondran-tena sy ny fiainana e fa ndao maky toko sy andetsika namana dinao hoe ahoana ny fomba atateraka an'izany satria ozy izy raha isika zao no ezaka hitandrina didy folo satria mila masina ny fitondran-tena dikan'izay mila mitandrina ny didin'Andriamanitra mila manana fiainana mifanaraka amin'ny didin'Andriamanitra tsy vitanao io vo mandingina ianao de manota mandika ny didy folo sady zay fa ty toko sy andiny ity no andeha ho vakitsika Hebreo toko 9 ny 10 Hebreo toko 9 ka ny 10 zao ny voalaza fa izao no fanekena ataoko amin'ny tanànak'Israely rehefa afaka izany andro izany hoy Jehova de ataoko ao an-tsainy ny lalako sady hosoratako ao am-pony ary izaho Andriamaniny ary izy oloko inona no ataon'Andriamanitra ao izy ataony ao am-po ataoko ao an-tsainy ny lalako ary hosoratako ao am-pony ozy izy zay ny antateraka an'le hoe ny vahoakan'Andriamanitra de zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy manana finoana ny aina an' Jesosy Andriamanitra mihitsy no anao an'le asan'Andriamanitra kay le izy tsy asatsika kay le hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra fa asan'Andriamanitra ao anatitsika asan'Andriamanitra ao anatitsika de ahoana ny fiseho zay namana dinao am'izao andraindratsika zao amin'ny alalan'ny fanahy masina zay ny lizy amin'ny alalan'ny fanahy masina tompoko raha miten'Andriamanitra hoe ho ataoko ao tsainy ny lalako ary hosoratako ao am-pony amin'ny fomba ahoana amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fanahy masina de tanteraka am'izay fotoan'izay ny teny Davida efa mivakitsika zay toko sy andiny zay de ho zy Davida hoe ato am-poko ny raketako ny teninao le mofo ato am-poko ny raketako ny teninao mba tsy anotako zay mba tsy zay le hoe ataoko ao tsainy lalàna soratako ao am-pony
de tsy manoto izy dia manana fiainana masina izy araka ny didin'Andriamanitra amin'izay fotoana izay de afaka anatrika an' Jesosy Kristy. Ny indraindray zany a raisina ohatran'ny mampatahotra be ty sary ty hoe io Jesosy mitsara manoloana azy ny 10 tsaraina ianao eo anatrehan'ny 10 ohatra mampatahotra fa raha ny tena marina asan'ny Jesosy ke le izy sady izy no mitsara no izy mpisolo vava no izy ihany ko no mametraka ny lalàny sy ny didy ao-potsika mba tsy hanotatsika mba hananatsika fiainana masina ifanaraka amin'ny didin'Andriamanitra. Tsotra zany ny afatra ry havana malalo ny andrasana aminao fotsiny de tsotra manaiky an' Jesosy de ny mandray an' Jesosy zay ihany. Manaiky an' Jesosy de mandray an' Jesosy de hitanao izay le mahatonga ny hoe izy no anatanteraka ao anatsika na ny fikasana na ny fanaovana zay hitanao zay tokosan'iny tanteraka ao izy zay mahafinaritra ny le tokosan'iny izy izy no anatanteraka ao anatytsika na ny fikasana na ny fanaovana atanteraka ny tia ny sitrapony lalàn'Andriamanitra ny sitrapon'Andriamanitra io voarakitra ao amin'ny didiny ny sitrapony de izy no anatanteraka an'izany ao anatytsika na ny fanaovantsika ny fomba ahafatsika manao izany na ny fikasana dia Andriamanitra Jesosy no manatanteraka zany ao anatytsika de miteny izy ndao faraparanantsika am'le toko sy andininy anankiroa reto Matthieu 5:7-20 zay ny anankiray ary Tesaloniana voalohany 5:17-20 Matthieu 5:7-20 koa am'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo zay any an-danitra. Aoka ho tanteraka ianareo izy toy ny fahatanterahany rainareo zay efa ao amin'ny efitra masina indrindra zany tsika amin'izay fotoana zay tompoko efa ao miaraka amin'i Jesosy ao amin'ny efitra masina indrindra tsika amin'izay fotoana zay manatrika ny voninahitr'Andriamanitra sy ny 10 de miteny Baiboly aoka ho tanteraka ianareo satria tanteraka Andriamanitra ary ny 10 tanteraka koa ny 10 misy an'izay toko sy andiny zay masina ny didy sady marina ny tsara zay de aoka ho tanteraka ianareo izy ny ten'Andriamanitra fa izy mpanao salama hoe tsy misy tsiny ny lalàn'i Jehova mamelombelona ny fanahy tanteraka ny 10 de miteny mihitsy le Baiboly aoka ho tanteraka koa ianareo dikan'io namanadinao efa tafiditra ao amin'ny efitra masina indrindra miaraka amin'i Jesosy tsika amin'izay fotoana zay fomba atanteraka an'izay ary de le Tesaloniana voalohany 5 no milaza azy. Tesaloniana voalohany 5:17 ary Andriamanitra ny fiadanana ny amasina anareo samy ho tanteraka mahafinaritra ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahafinaritra inona ny orinan'ity zany raha io teny io fiavian'i Jesosy Kristy mahafinaritra tompoko ny fiavian'i Jesosy tompoko no orinan'ity dingana ty fiavian'i Jesosy de izy ny Baiboly aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo aoka ho masina ianareo satria masina ho Jehova satria ny orinan'ity ty dingana ity fiavian'i Jesosy fiavian'i Jesosy zay no orinan'io de inona nefa de milaza Baiboly hoe zay tsy manam-pamasinana tsy hitany tompo Hebreo 12:12 tsy hitany tompo zay tsy manam-pamasinana amin'ny fomba voarara no ianatsika an'izany ankehitriny ary fantanena petraka efa tonga ato amin'ity dingan'ity ve tsika miaraka amin'i Jesosy efa tonga ao ve tsika ka raha miaraka amin'i Jesosy ao amin'ny efitra masina indrindra tsika zany zao ankehitriny amin'ny fomba hoana no iainantsika an'izany de le Tesaloniana voalohany ary Andriamanitra io fiadanana aninona izy hamasina anareo samy ho tanteraka hamasina anareo samy ho tanteraka de inona le ao ataon'Andriamanitra atsika aoka ho arovana avokoa ninona izy ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo mba ho tanteraka
ka tsy anatsiny amin'ny fiavin'ny jesosy kristy. Andriamanitra hanamasina anareo ho tanteraka. De ny ataony arovana, arovana. De arovan'Andriamanitra ny fanaitsika ny aitsika ny tenatsika. Arovana, arovany ho tanteraka, tsisy tsiny. Zay le jaona voalohany toko faharoa andininy voalohany tompoko. Za zavatra no soratana mareo mba tsy hanotanareo. Tanteraka ny dika zany. Arovana tsy hanota. Mba ho tanteraka, mba tsy hanotanareo. Raha misy manota de io le hoe ho arovany ny fanahinareo sy ny tenanareo mba ho tanteraka. Raha misy manota de manasolo vava. Dia voarotsika mba ho tanteraka mandrakariva eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ampitandremana foantsika aveliko ety any tompoko a. Tsy midiky zany hoe mbola hanota indray tsika hitombon'le fahasoavana. Satria Andriamanitra efa miaro atsika e. Arova noho ny tsika, arova noho ny fanahintsika, de arova noho ny tenatsika mba ho tanteraka tsika tsy hanatsiny. Ka de afaka manao zay tiana atao foana na hoe mbola afaka manao fahotana sisisa. Tsia. Zay le hoe fiarovan'Andriamanitra mba tsisy tsiny ianao mandra-piavin'i Jesosy. Zao zany tompoko zany dingana zany no miseho. Zao ankehitriny zao zany. Satria aizy Jesosy amin'izao fotoana zao ao masina indrindra. Zay ao an'izy ao amin'le dingana farany tandremo ao amin'le dingana farany Jesosy amin'izao fotoana zao. Tsy ao amin'ny efitra masina le misy fanaovan-jiro sisa na any amin'ny kianja, ao amin'ny masina indrindra izy. Dikan'izay ao amin'ny dingana farany izy ankehitriny, ao amin'ny dingana farany. Zay ny fiaviny ny manaraka an'io aorinany. Tsisy zavatra tsony nelan'izay. Tsisy tsony. Ny fiaviny no manaraka an'io. Dikan'izay tompoko ny fiainantsika zany zao ankehitriny de io voalaza Tesaloniana voalohany toko 5 io. Andriamanitra io fiadanana ny amasina anareo ho tanteraka. De tanteraka ianareo ny fanahinareo ho arovana mba ho tanteraka. Ny ainareo arovana mba ho tanteraka. Ny tenanareo arovana mba ho tanteraka. Ka tsy hanatsiny rehefa ho avy Jesosy. De afaka ny raisiny ho any aminy. Satria masina, manana fahamasinana. Mahafinaritra ny fizonin-kevitra rehetra reo dingana nandalovantsika. Inoko fa ho raisinao am-poza ny toromarika rehetra zay omeny lanitra izany. Tsy manana vanim-potoana hafa-tsony zany zao sika fa akatoka ilay fiverenan'i Jesosy zay iandrasany antsika tsara avy mba ho tanteraka. Sady ampikely tsy manatsiny. Sady eo am-pamaranana n'ilay dingana zany zao Jesosy ankehitriny. Zay zany tompoko. Eo am-pamaranana ny dingana izy zany zao ankehitriny amin'izao andro iainantsika izao. Ya, feno de feno ny fanazavana ary noko fa nanokatra fahalianana vaovao antsika indray aza ny ikaroka alalinalaka koa manina mora iverenana mihitsy aza ho an'ny tenanao manokana zay dingana rehetra ny lalovana izay mba hahafahanao tsara mahazo an-tsaina lay fanambarana nataon'Andriamanitra hoe asaovy manao fitoerana masina ho aizy. Iny ake le fitoerana masina nasana tao dia onina eo aminy ary ny teny fikasana taremy faraparany de hoe ho Andriamaniny aho ary izy oloko. Ya. Mba finaritsy. Manaiky olon'Andriamanitra zany ianao Andriamanitra raha teo efa vonina ho Andriamanitra ao. Andao ary ho fintinitsika iny fiaramianatra nandritra ny fotoana vitsivitsy iny pasteur mba ho irakitra ao an-tsaina, ho tadidy indrindra ho ampiarina reo toromarika zay nomeny lanitra ao antsika. Dao raha fitentsika zay dingana rehetrarehetra zay niaingotsika zany l'Exodus toko 5:20 amin'atinao. Manaova fitoerana masina ho aho izy Jehovah De onina eo aho. Teto an-tany no nanatanterahana an'ilay fitoerana masina. Sady zay? Teto an-tany nanatanterahana ilay fitoerana masina.
zay naorony Mosesy tany anefitra toromarika avy any an-danitra toromarika avy any an-danitra ary tena nonona teo tokoa Andriamanitra miaraka tamin'ny vahoaka Israely. Mahafinaritra be io ankehitriny indray tompoko de mbola mipetraka ihany koa tenin'Andriamanitra io hoe manaova fitoerana masina ho aho de onona eo aho. De le fitoerana masina ankehitriny Korintana voalohany toko 1 milaza azy andifa 7:20 moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempoly ny fanahy masina. Ay tena tsika indray zany zao no tempoly zay tian'Andriamanitra honenana. De le dingana rehetrarehetra nijerevantsika teo namin'andino aiza no tanteran'Andriamanitra eo amin'ny tenatsika eo amin'ny tenatsika tompoko eo amin'ny tenatsika no tian'Andriamanitra tiany Jesosy ho tanterahana ny dingana rehetra ny fanamarinana eo amin'ny tenatsika ny fanamasinana eo amintsika no tiany Jesosy ho tanteraka zany ankehitriny ka ho tanteraka le hoe onona eo ao izy ao anatsika zany. De ny farany Jesosy mihitsy indray no nanamboatra toerana aitsika koa zay Jaona 2:20 izy no nanamboatra toerana andeha anamboatra fitoerana ho anareo izy de andrainareo any amiko ho avindray de andrainareo any amiko ka izay toerako no hitoeranareo koa zay iaramonina zany zao le etape anankitelo endrika anankitelo tamin'ny andro Mosesy am'izao ankehitriny zao amin'ny ho avy. De zao le olona zay tempoly fanahy masina nanaiky ny hitoeran' Jesosy am'izao ankehitriny zao izay olona zay no ho raisiny hiara-monina aminy any am'le toerana amin'ny ho avy zay namboariny. Zay zany tena afatra lehibe ka dia fotoana zao tompoko mba hiainatsika zany ten'Andriamanitra zany. Marina hoe manantena ny fiavian'i Jesosy tsika miandry ny fiavian'i Jesosy tsika ankehitriny fa zao mialohan'ny hiavian'i Jesosy dia tokony tanteraka amin'ny fiainatsika le hoe manaova fitoerana ho aho de onona ao aho. Manaova fitoerana ao an'Andriamanitra de onona ao izy onona ao anatinao izy. Asio omeo fitoerana ao anatinao Andriamanitra omeo toerana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra ary avelao hiasa ao anatinao Jesosy amin'ny alalan'ireo dingana ireo dia afaka ny anantena ianao fa hiara-monina aminy any amin'ilay toerana izay amboariny. Eny are feno de feno ny afatra mazava ny antso mitsangana eo ambaravarany fonao Jesosy am'izao fotoana izao mandondona maniriditra ao te hiara-mitoetra hiara-misakafo ary te hiara-monina mandrakizay tsara zany fikasana izany ka ndeha hoentintsika mavaka amin'ny alalan'ny pasteur Andrea Paratiana Fanera izay mitondra ny famelabelana teto tao anatin'izay herinandro fotoana lavalava izay hiaraka hivavakantsika. Jesosy tomponay eo ao amin'ny efitra masina indrindra ianao ankehitriny manao ny dingana farany eo amin'ny fanafotana anay manamarina anay ianao ary manamasina anay ihany koa miaraka amin'izay ihany koa nefa manoloana ny didy folo manatrika anao zahay. Iza moa zay Jesosy no hitsangana eo anatrehan'izany didy folo masina izany kanefa mahatoky izahay fa raha ianao no miaraka aminay raha ianao no hotafianay raha ianao mihitsy no mitoetra anatinay velona ao anatinay dia afaka ny hijoro anatrehan'izany didy folo zany izahay ka ho tanteraka ny teninao hoe ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny manana ny finoana izay miainanao. Tompo Andriamanitra ho avy tsy ho ela tokoa ianao. Zay ny zavatra iseho ao aorianan'izao dingana farana izay ataonao zao dia ny fiavianao ho avy tsy ho ela ianao. Aoka mba ho vonina ny tsirairay avy hiara-monina aminao any amin'ilay fanjakany lanitra ka ankehitriny dia hiainana sahady izany fiainana
famasinana mifanaraka amin'ny didinao izany ka mba ho tanteraka aminay tsy raha riavana izy zany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy amena. Isaorantsika Andriamanitra na tanteraka antsakany na totosa andavany izay fandarina izay sika tao anatin'izay fotoana niarahana izay. Isaorana ireo namana teknisianina izay tsy nikely soroka nanatsara mandrakariva ny vitany tamin'ny lasa na mifandray antsika tamin'ny sary sy ny feo. Ankasitrahana koa ny pasteur André Paradina Fanera izay noko fa mbola vonona miaraka mianatra amintsika amin'ny aloha hevitra vaovao indray dia isaorana ianao mpanaraka ny fandarana ho tain'Andriamanitra tompoko ho amin'ny manaraka.